Zamy teny anareo zao raha iresaka hoe hitariko ndrasaka fikomena enina ingelina fianay tamin'ny tetezanity fikomena miaramila fa vitanay daholo no maîtriser any zany tsy olona civil ry zany ndeha hanao ny lalànany mandika lalàna eto ka ilaza fa ampiatra ny lalàna eto mialatsiny aminareo ako miaramila mitambasy ary mikiomy a vitanay namoritra anazy fa aza mandika lalàna manarana ny lalàna fotsiny dia izay mandresy ny tolona mandresy tsika mandresy ny voaka malagasy isorana reo zandrikely tanora zenizeda isorana koa ny mpanao politika Baba Clémence salamu alaikum mandresy tsika ireo mpanao politika ireo ray mandreny ny voaka malagasy rehetra ka izao zavatra zao dia fandresena ho antsika tsy maintsy mijaly tsy maintsy marary vao mahita ny mamy zay vao migoaka an'izany fandresena zany mbola mila mifantoka na dia efa misy ara ny fandresena kely amin'ity tolona ity ho an'ny firenentsika ity dia mila mifantoka aloalika ny ranombary arak'ilay fomba fiteny ao anatin'izay rehetra izay entanina isika vahoaka malagasy io zany le fomba fiteny nalaza tatoto le otony ao anatin'izay rehetrarehetra izay mila lay fitoniana fa lay fitoniana resahako eto indray ny amin'ny hoe rehefa maneho hevitra amina ainy vakijery rehefa maneho hevitra amin'ny tambazotra tserasera aleotsika tony ampisaina naza hoentin'ny fo na ekena rehefa olon'ny fo zay vahoaka malagasy zay malagasy zay dia olon'ny fo fa aoka tsy isika vahoaka malagasy aoka tsy isika piraitan-drazana no andeha hifampiantsy aoka tsy isika piraitan-drazana no sanatrina zany andeha hifamono sy hifandratra fa ny mpitondra mandalo na izany io fa isika eto atrany isika ao anatin'izay rehetrarehetra izay na avaratra andrefa na tsy mo atsinanana ny afovoantany malagasy iray alefatsika eo iny ireny ngamba rehefa amin'ny fotoana mamety azy lay samy malagasy iny fa isika mila miray ina miombo-po anatin'izay rehetrarehetra zay ny amin'ny hoe tsy tsara ny mifampiantsy tsy tsara ny mifandratra tsy tsara ny mifanaratsy intsony amina vanim-potoana ohatran'izao satria ekena fa olon'ny fo aloalika ny ranombary arak'izay nambarantsika izay fa entanina raha isy ny faneho-kevitra rehefa avy eny amin'ny hoe amina fotony dia tony amina firaisan-kina amina fifanajana tanteraka no anehoantsika an'izay fidirana mivantana izay eo ny mety hetsika hafanam-po vokatry ny hetsika misy etsy zay mbola misy toy ny hetsika toy ny tolona araky ny toromarika ireo chaîne da sy ny vondrona isan-karazany manerana ny nosy ao anatin'izay rehetra izay nazanatsy zany misy ina moa zany ery misy tolona hafa ihany koa zany mifanindran-dalana amin'ny tolom-bahoaka amin'izao fotoana izao zay zavatra misy zay no anentanantsika ny amin'ny hoe aleo tony aleo samy mitondram-bavaka nyity firenenity araky ny antsonanevon'ny FFKM ny amin'ny hoe mila mitondram-bavaka nyity firenenity isika mba hosoa sy ahasoa ny zavatra miseo sy iseo eto amin'ity firenena ity mba isian'ilay hoe Madagasikara mandroso Madagasikara milamina tsy vaholana ny fifampiatsiana sy ny fifandranitana ao anatina tranga toy izao ao anatin'izay ilaina ny resaka hoe fiantsonany amin'ny hoe fiombonana firaisan-kina araky ny nambarany teo anivon'ny folo alindà teo anatin'izany fa tsy manakana akory zany fenoasina ny amin'ny hoe filazana ny toe-javatra misy eny anivon'ny fiarahamonina eny fa raha ny zavatra misy eny anivon'ny fiarahamonina zao miantso an'izay mihitsy hoe le fitoniana fa raha ntsikaritra aloha nanomboka ny omaly hatramin'ny andro hoany dia
hitana teny amina mpanjinjara teny ara dia misy ny soratra hoe tsy mivarotra amina papirory vahoaka ny zandary ny vary ny kapoaka dia hoe 5,000 ariary ny kapoakambaro an'ny zandary zava-misy zany zava-misy zany any amin'ny mpanjinjara eny amin'izao fotoana izao zany hoe lasa niavian'izay antso teny amin'ny kapisaty zay hoe mba hisiny ny fiombonana sy ny firaisan-kina dia aleo miverina eo amin'ny vahoaka ny ao anatin'izay zay le tenentsika hoe olon'ny fiarahamonina ngereny mpitandro filaminany reny olo-pirenena aloha izy zay vao mpitandro filaminana ohatra ntsika sy finosina zao olo-pirenena aloha tsika taloha nianatra tena anivon'ny fiarahamonina ary mbola eny anivon'ny fiarahamonina zay tsika vao mpanao gazety ao anatin'izay tsy tsara ho azy any resaka hoe ry ny vadiny any ry de any zanaky ry tadany ry ohatran'izao tsy tsara zany tompoko lahy sy tompoko vavy fa ho avy lay maraina arak'ilay atitra teritsika hatrany atao amin'ny diahonany fandehany mbola ho avy lay maraina fa tsy tsara zany hoe mifampiantsy mifanilika ny samy malagasy zany fa mila mifanohany sika ary ao anatin'ny fotoatsarotra toy izao no mila anehoanan'izay fiombonam-po fifankatiavana fihavanana eo amin'ny samy piray tanindrazana izay ny amin'ny eto amin'ity firenena ity tanindrazana iombonana ity tompoko lahy sy tompoko vavy ary minoa ianareo fa matoa tonga amin'izao ny toejava-misy ny eny anivon'ireny folo alin-da zay dia ilay bitsiky ny vady aman-janaka fenoasina no isan'ny ao ihany koa eo lay tsikala peritreretana moa tsy ina moa fiteninareo azy indry finosana lay ny apara atoka sy ny ohatran'izay an'ireny mpitandro filaminan'ireny amin'ny tsy lasa tsomite tsy mety zany fandratra amin'ny samy malagasy zany tsy mety zany mifamono samy piray tanindrazana zany eo zay fa ny vady aman-janaka ihany koa isan'ny nanana ny anjara birikiny tao anatin'izay ny amin'ny hoe chéri o tena mba tsy mety kosa angely esy zany ny dady ô sy ny ohatran'izao isan'ny natonga an'izao ary reny tonga amina toerana ohatran'izao stady ohatran'izao tsika ny amin'ny hoe mandray andraikitra ny folo-andahy malagasy ao anatin'izay ka eo ny vizako foana ary ampidiritsika ny antso efa vonimbonina ve ny lafiny amin'izay fenoasana ny amin'ny hoe aleo sika miombo-po aleo sika mifankaty fa indrindra mitondram-bavaka an'ity Madagasikara malalatsika ity apetranotsika hatrany zay antso efa vonimbonina aloha raha ohatra ka mbola tsy misy zay dia hitoy hatranytsika ndao ary miarabanao dia ahoana ny fandehany salama tompoko babia avy aty Tamatavy miarabanao babia avy any Tamatavy dia ahoana fandehany karanganay aty moa zany dia izy no taony karaha zahay zany taloha dia tena mirahina ary zay gn'agnanarako vahoako zay hoe atsika ne aza eti-po fa maeti-po anay ane zany voalohany indrindra zao dia isoranay avy aty Tamatavy zao anareo mpagnano gazety tena sy mitagnila misy anareo zay da tena isorana indrindrandrindra mpagnano gazety amin'ny Cool FM MPS anareo amin'ny Cool FM misy tena isorana aty Tamatavy satria anareo misy mepray sady anareo zany sy mitagnila fa tena miteny zava-marina zay zany tena isoranay dia zay Tamatavy zay gn'ataoko mba hoe magnentana zany zahay zay marary amin'ny fonareo na mpitondra poso na mpitondra tikitika io na mpitondra zay matsapa tegna zany fa aza miraha fotsiny mifankahita dia karaha zay misangisangy regny misy zay samisangisangina aona volomboasary azaranga sangisangina volomboasary satria mafanafana raha ty karan'izay zany gn'atao mivaroto zany dia mivarota fa ny mitaky zany dia mitaky foana zany ame marina hoe irodagnany ty fitondrany ty fotsiny zany zay gnitakitsika zay zany gn'anay avy aty Tamatavy babisy olo tegna avy aty Tamatavy misaotra tompo mankasitraka anao ihany koa ndao ampandrosotsika ny antso manaraka zay efa vonimboninao misy soratra Marsosinato bonjour miarabe dia ahoana fandehany tsotra dia misaotra ny zandary fa tonga saina ianareo samy hotahin'Andriamanitra isika rehetra zay le afatra Marsosina voaray atsika ato salama tompoko
tena falina eny fanambarana nataon'ny kapisaty izahay zava-dehibe any vahoaka malagasy io fanambarana io iatrany izy ireo mpanakasety na saina mbola misy ny fotoana 7 minitra milohan'ny idiry atsika ao anatin'izay faingo izay raha ny zava-misy mifamao 7 minitra isa masina lay fito zay ao anatin'izay tomboko lasy tomboko vavy lay avy any tomasina teo moa ny lazany amin'ny hoe tsy mitanila sy ny ohatran'izao isika zay lay toe-java-misy ary zay lay antom-pijeron'ny ainao manjery toy izao ny amin'ny hoe tsy hitanila amin'inona sy ahoana moa ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa ohatran'le mpitandro filaminana andao indramina kely ngambindry fenosana amin'ny hoan'ny tanindrazana ao anatin'izay ary eo no amerimberenako an'ilay antsony amin'ny hoe inona moa zany tsy za olona saina no mitena anazy ity fa lay satria zahay sady mijery ny tambazoratserasera ny amin'ireo GNZ sy ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo ambara tonga ambony manerana ny nosy ny avy amin'ny syndicat ny avy amin'ireo tsy manaiky lembenana rehetra manerana ny nosy ny ankolafikiry samihafa satria moa izy ty efa lasa tolom-bahoaka dia mampita ny afatra tomboko lasy tomboko vavy ny ao anatin'izay ny amin'ny hoe manao ny asany folo alinda malagasy fa manana ndraikitra ihany koa lay vahoaka malagasy lay olo-pirenena amina toe-java-misy toy izao io feno asina ny amin'izay no tiako ambara ny amin'ny hoe efa miraradraraka ny raradraraka ny fanamelohana ny erisetra atao amin'ireo vahoaka mitakiny zony ny omaly lay prime ministre ny général dia teny amin'ny 13 mai teny omaly tsy ahivitsika zany dia isany nanameloka ihany koa ka eo isika tomboko lasy tompoko vavy ny amin'ny hoe ny ampy an'ity any kapisaty androany zay nanameloka ity ihany koa ny amin'ny ary ny antson'ireo rahalahy ny amin'ny hoe orzalahy oka zay ty erisetra vahoaka mitakiny zony ity oka zay ty fifandratrana amin'ny piraitanindrazany ity ka eo no ny amin'ny hoe efa misy zany zay inona moa zany ilazantsika azy ankilany ny amin'ny hoe satria na ny prime ministre ary folo alinda ny prime ministre ao anatin'izay mpikambana inona moa zany miaramila ny zany hoe zareo rehetra ireo no efa samy miantso amin'izay tsy sy neritretra ka ifanidradalana amin'izay ny amin'ny hoe isika olo-pirenena mila mandray an'ilay andraikitsika hinana andraikitsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay manohy sy manamafy ny tolona ho an'ny ty tanindrazana ity anatratrarana n'ilay tanjona tsy fahadosoa kosa angamba miteny an'izany feno asina ny amin'ny hoe ananana an'ilay madagasikara tsaratsara kokoa ilay madagasikara tena mandroso ao anatin'izay ny reo mpitaritolona angamba no ilazantsika azy fa ity moa tolona raha manany vahoaka malagasy rehetra fa ireo génération zay dasiny any ny amin'izay dia miantso ny amin'ireo hoe sy ny mpianatra sy ny reo tsy manaiky lembenana sy ny sisa ny amin'ny hoe na aiza tao madagasikara tokony vao maika iamafy zay hetsika zay amin'ity anio ity ny antony dia tsotra satria efa mbiakaika ilay fandresena raha baolina izy ity feno asina dia le efa devant but ary ny gola efa voafitaka ihany koa zany le gola raha kitaontsika kisary amin'ny baolina dia efa voafitaka lay gola dia efa ianao sy ny but sisany eo dia eo zany le kisary amin'izao fotoanany amin'ny hoe io nefa tsy maty io baolina io raha tsy dakana ao anatin'izay feno asina ka le fomba dakana n'le baolina dia ny fanehoana firaisan-kiny ny vahoaka malagasy fiombonam-po ny vahoaka malagasy fifanohana ny vahoaka malagasy fandraisana andraikitry ny vahoaka malagasy inony zay dia le fanehoana ny amin'ny hoe reto zay vahoaka malagasy mankasitraka n'ilay fanambaran'ny teo anivon'ny kapisaty ka reto zay ilay eo lay tiako tenenina ny amin'ny hoe mila miditra antsehatra isika vahoaka malagasy manatevin-darana ny etsika ao anatin'izay satria na inona zany lazaina aloha dia efa tsy ho toy izay lasy zay tsony nitsangana herisetra feno asina satria efa maro ary na ny lehiben'izy ireo aza ny prime ministre nge olona ambony tompony andraikitra eto amin'ny firenena zany no manameloka sy ny hoe tsy ekena ary andraisana andraikitra ho jerena manokana ho anarina isy ny
inona moa zany fifehezana ho atao ao anatin'izay rehetrarehetra zay a dikan'izay a efa tsisy erisetra intsony tompoko lasy tompoko vavy ny am'ty an'io ity raha izay rehetra ny tranga izay ka eo no ny tanana ny amin'ny hoe manao ny andraiky ny folo alinda fa aiza lay andraiky sytsika vahoaka malagasy lay mbola miaino sy menomenona fotsiny tsy menomenona moa zany maneho hevitra fotsiny hialakotsiny indrindra amitsika mpiaino hialakotsiny lay maneho hevitra fotsiny amin'ny tambazotra tserasera maneho hevitra fotsiny amin'ny aino vakijery maro samihafa manerana ny nosy ve sa ilay olona andray andraikitra amin'izay ny amin'ny hoe iny zay fa midina kanja manatevin-daharana an'ilay tolona mandaka ilay baolina ao anatin'izay zany hoe mandaka ilay baolina ho faty satria efa voafitaka ny gaolina fa devant but tsika zao ka zay no ahafahana hoe zay le mandaka baolina midina eny akanjaka eny akanjaka mandaka baolina fa tsy eny ambony seza sy eny ambony latabatra sy eny ambony fandrina tsy anaty birao fa eny akanja no mandaka an'izay baolina zay ka alahoery tompoko lasy tompoko vavy ao anatin'izay fa mila dakana ny baolina mila midina akanja ary fenonany arabe amin'ny ty an'io ity zazany eto le tena mpanentana mihitsy fenonany arabe amin'ny ty an'ity etsika ampilaminana jereo sao de misy mpanarara ohatra ao anatin'izay andoto an'ilay tolona fa mila midina eny isika amin'ny ty an'io ity hidina eny